Ny antony tonga ny hoe mpanohana ny fahakalazana ny faharoapolo taona ny firaisam-diakonina solona synod apartany Antananarivo andrefana ny SGE dia antony anankiroa. Ray aloha fikambana ao anatin'ilay komity ao anatin'ny birao manomana mahita ny habean'ny asa fanomanana ny fitorianan'ny filazantsara dia ao anatin'izay ihany koa ny lalam-piofanana ao amin'ny SGE dia hitantsika hoe resaka faharian'Andriamanitra n'izao tontolo izao dia maha-kristianina zany dia mijoro manao an'ilay fanohanana zao hetsika zao nanatanteraka an'izy ary hita hoe zava-dehibe ilay izy satria lavorary sy tomombana ilay izy zany ho voninahitran'Andriamanitra irery ihany nefa koa afaka mampijelatra mampisamantiny amin'ny sekoly. Ny lalam-piofanana misy ao amin'ny SGE ny SGE aloha dia Institut supérieur de géologie de l'ingénierie et de l'environnement dia mahakasika ny fahalalana anankitelo ilay izy géologie et mine, bâtiment travaux publics, environnement. Dia telo taona voalohany aloha tronc commun ilay izy zay le filière atao hoe géologie de l'ingénierie de l'environnement fa rehefa avy eo dia misaraka ireo zany anaovana master fa taty aoriana ihany koa no fangatahany betsaka dia misy ny licence en management de l'environnement, gestion de l'environnement zany ao anatin'ilay izy dia ireo zany zao aloha ny atao hoe lalam-piofanana misy ary hita hoe mahakasika ny tanora amin'izao fotoana izao. Raha lalam-piofanana voalohan'ilay géologie de l'ingénierie de l'environnement dia mibaka série A, série C dia teknika zany mety amin'ilay izy fa fidiranao moa dia hoe mametraka dossier no sélection sur dossier dia mandalo entretien ny commission technique zany commission pédagogique azafady dia zay no andraisana anao fa management de l'environnement ndray misokatra ho an'ny A1 A2 ny gestion zany satria resaka teny hoe gestion ny environnement le izy zany ao anatin'izay. Ny fidirana manaraka dia amin'ny faraiky amin'ny telopolo volana meo avy zao lay formation zany système de management de l'environnement na licence management de l'environnement zany misokatra ho an'ny tanora manana baka série A, C, D, G1, G2 tsara be io lalam-piofanana io satria fitantanana fa fitantanana ny tontolo iainana no resahana management de l'environnement. Fitantanana ny tontolo iainana dia hoe inona no fenitra aloha arahana zany ohatra zao tsika miresaka hoe ny rano dia maloto azy le rano na tsisy ninona mitranga ary eo dia ahoana ny arovana ny rano mba tsy ho ritra amin'ny fiovaovan'ny toetrandro sy ny zavatra isan-karazany. Zay zany le fitantanana fara misy asa fampandrosoana koa nefa eo tahaka ny hitantsika zany hoe matanjaka be zao ny resaka fitrandrahana renakibon'ny tany dia ohatrany hoe mandrava foana ireny zavatra ireny fa mambadika ireny koa misy mbola tsy fahampiana sy tsy fahaizana mitantana ny tontolo iainana mahatonga an'izy hoe lasa sakana fa ny tena izy dia hoe sady mandeha ny asa fitrandrahana ny renakibon'ny tany no voaharo sy voakajy ny tontolo iainana. Le tontolo iainana ny olona no ivo ny fampandrosoana maha olona dia tokony hoe afaka mivelona sy mandroso zany ny olona ao anatin'ilay tontolo iainana ary zay ny zavatra hitantsika hoe eto Madagasikara tenenina foana hoe manan-karetsika manana rena voajanahary manana rena kibon'ny tany fa maninona ary tsika ny mantra zany misy tsy firindrana fitantanana ny tontolo iainana eo ary zay ny appréciana ny tanora vitsy ny technicienne sy ingénieur ao anatin'izany fitantanana ny tontolo iainana zany ary appréciana hoe tokony hiditra amin'izany ny sehatra zany amin'izao fotoana izao. Ny asa atao ao anatin'izay zany tafiditra anatin'le hoe miaro ny zava-maniry sy ny biby conservation de la biodiversité fa tafiditra ihany koa ianao anatin'le hoe responsable environnemental amin'ny projet zany alak'le nyteneniko teo hoe mandeha le projet développement na mandeha le action fianao tsy maintsy mandrindra n'le fitantanana ny tontolo iainana ny amin'ny hoe inona ny andraikitra tsy maintsy tanterahanao eo anolohan'ny tontolo iainana izay hidiranao amin'le tetikasa zany dia ao anatin'izay tadiavina koa amin'izao fotoana izao le hoe tompona andraikitra amin'ny hygiène sécurité environnement ACSE tena tadiavina zany amin'ny orinasa ny tetikasa na ny ministera rakehitriny mila an'izany tadiavina zany amin'izao fotoana izao ary SGE ny isany raha misy voalohany dia faharoa izy fa raha tsisy voalohany dia izy ny voalohany mampianatra mampiofana ny tanora amin'izany vao mahazo diplôme licence fotsiny dia efa afaka maka an'izany poste zany hoe responsable ACSE na projet na société na any amin'ny ministera zany. Ny ahitana ny sekoly dia eo Akady Vato raha vaty Belair ianao zany dia aty ambadika boulangerie Akady Vato eo ampitany cabinet Ramaolo Miaso fa raha vaty amin'ny arean'ny taxi be antsoina hoe Fokotany eo Akady Vato ianao dia midina eo anao zany amin'iny lalana iny mora hita kely SGE. Ny saram-piofanana 65 000 ariary zany isam-bolany 50 000 ariary ny droit d'inscription 65 000 ariary isam-bolana folo volantsika mianatra isa-taona dia arakaraky ny fandarana eo moa zany fa mety manao voyage d'étude indray mandeha isa-taona
dia iny tsy ao anatin'ilay 65 000 ariary fa mandray anjara ny sekoly dia mandray anjara koa mpianatra ao anatin'ilay izy. Ny stage isaky ny farany taona na première année na deuxième année troisième année dia ny sekoly ny tompona andraikitra amin'izany. Tompona andraikitra amin'izany izy fa tsy manakana koa nefa amin'ny fiaraha-miasa amin'ny mpianatra zany ao anatin'izy, zany hoe raha tsy maintsy mahita stage daholo ny mpianatra atao amin'ny SGE zany. Ny habilitation zany efa habilité daholo ny lampihofanana ao amin'ny SGE amin'izao fotoana izao, fa ny accréditation ny homanana dia amin'izao fotoana izao tsika raha sitrapon'Andriamanitra dia hiroso amin'ny fanamboarana ny fitoerana vaovao ny SGE zany.